Alleluia. Falmeraba sika ndray amin'ny anaran'i Jesosy izay tafiaraka eto indray sika androany zero elaela tsy mifankahita de Tahian'Andriamanitra ianao ary manona ny fahasoavana aminao ndray an-tenako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ty volany ty ato amin'ny fiangonana ese dia volany fanavaozana. Anavao ny fiainanao ndray Andriamanitra. Izy fanavaozana goavana be izay araka an'Andriamanitra izay ho ambarana aminao amin'ity androany ity. Voalohany aloha dia misaotra an'Andriamanitra ny tenako satria lehibe loatra izy. Magaga izy mbola mety misoa ndray afako miaraka amintsika eto indray androany. Mino fa efa manomana zava-baovao anao Andriamanitra. Manomana zava-baovao any ankonanao, amin'ny asanao, amin'ny fiainanao manontolo Andriamanitra ary tsy ho diso anjara tokoa ny enao androany. Fa manaraka an'izany dia makasitraka ny mpanompoina dia niraiko ara-ponona zany i Dr. Rina izay nampitondrain'Andriamanitra nyty ministera ECI dia aza ozy izy ny ten'Andriamanitra dia omena anazy zay ho any tokony omena an'izay. De Tahian'Andriamanitra manokana izy ireo izy mianakavy indrindra moa raha mijerety izy amin'izao fotoana zao ary ato mihitsy izy manaraka an'izao live zao mitondra Vavaka an'izay live zao de Tahian'Andriamanitra manokana tompoko. Amin'izao fotoana zao sika dia ivavaka sika isotra an'Andriamanitra ary metraka ampelantanan'Andriamanitra ity fotoana ity. Ka mialohan'izany dia partageons live sika. Partageons live sika satria be dia be ny efa novonjen'Andriamanitra amin'ny alalan'ity live ity, amin'ny alalan'ny partage, amin'ny alalan'ny partagenao. Ary zany misy no nanoran'Andriamanitra sika mba hitoro ny filazantsara manerana an'izao tontolo zao. Raha lasy anabavy tsy ho diso anjara ianao androany. Andao asika ivavaky. Mialoha sika ivavaka dia vakisika ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ato amin'ny Apokalipsy izay tenin'Andriamanitra nomena sika faminaniana amin'ity volany ity dia Apokalipsy 21 5 no vakisika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana, indro avaoziko ny zavatra rehetra. Ary hoy koa izy, sorato fa mahatoky sy marina ireo teny ireo. Alleluia. Hoy izy ilay mipetraka amin'ny seza fiandrianana. Iza zany? Ilay Andriamanitra sika zany. Ilay Jesosy Kristy mpanjaka ny mpanjaka ao an-danitra ao. Izy no miteny hoe avaoziko ny zavatra rehetra. Anavao ny fiainanao, ny lafim-piainanao manontolo Andriamanitra. Miomany ianao. Miomany ianao anao miaraka aminay amin'ity fiangonana ity izay natsoina indray androany indrindra moa ny ato amin'ny fiangonana. Miomany ianao fa amin'ity volany ity indray Andriamanitra anavao ny fiainantsika. Andao asika ametraka ampelantanan'Andriamanitra ity fotoana ity isaotra azy sika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy dia misaotra sy mankalaza anao zay manome voninahitra anao Andriamanitra any amin'ny fahasoavanao. Andriamanitra mahagaga. Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Manao zava-baovao. Manao zava-baovao foana isanandro. Misaotra anao ndray zay tompo ny amin'izao live zao. Makasitraka anao ndray ny amin'ny fahasoavanao, ny amin'ny atsoanao ndray tola rehetra tsy izay mbola ho avy eo Andriamanitra. Ary apetraka ampelantananao feno Andriamanitra ity fotoana ity. Anehoanao voninahitra aoka isy fanatrehana mahery vaika tompo aoka ny fananao anenika, aoka ny fananao hikasika ny tsirairay, aoka ny fananao hanositra na vaovao ndray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Eny tompo zahay dia nofo tokoa mitafy nofa mandraza ka be dia be manao fahadisoana eloka maro isanandro ka izano izy ianao no hevitra tsy ahitananao, ny hevitra tsy ahitana ny tavanao. Eny tompo ary tsy ahitananao zany satria zay tsy manam-pamasinana zay anao dia tsy ahitanao. Ka ianao miteny aoka ho masina tahaka ianareo, aoka ianareo hibebaka rehefa misy zavatra tsy mety atao. Mifona zay tompo. Mamindrafo aminay amin'ny zavatra tsy mety rehetra nataonay. Te ahitanao loatra say ka mangataka famindrapo tompo mangataka famelan-keloka indray zahay amin'izao fotoana zao ahitanay fahasoavanao, ahitanay zava-baovao asehonao indray androany
ho voninahitra ny anaranao. Misaotra tompo makasitraka makalazanao satria lehibe loatra ianao milaza Andriamanitro ny anaranao de mahery indrindra ary zany de mino an'izany zahay de manaiky an'izany zahay ka tomonina eto mihery n'izany anaranao zany de ny anarana Jesosy Kristy ampandresy anay indray androany ampandresy anay tsirairay ny akonanay ny lafipiainana indray androany ahitanay ny zava-baovao ka na inona sakasaka nataon'ny fahavalo matoky zahay fa efa tsy ambinina aminay zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra tompo rakofako ny rany Jesosy ny olona tsirairay ny akonanay ny fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy tsy hitany masiny ratsy fanandray amin'izao fotoana zao. Alleluia. Amen. Amen. Raha lasana vavy eto de mampanantenanao anty androandroany ty aza miala ianao hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe izay maharitra hatrany farana no vonjena ary eto koa tiako anao ino ary angetaeta mihitsy amin'ny finoana hoe misy anjarako indray androany, misy zava-baovao omeny tompo androany. Matetika masana lasana vavy rehefa manavao zavatra ny olombelona de mandeha amin'ny fisainany tokoa izy. Fa rehefa Andriamanitra ny manavao zavatra de tsy mitovy amin'ny fisainany olombelona. Tsy mitovy amin'ny fisainany olombelona io Andriamanitra rehefa manavao fiainan'olona anankiray. Ary rehefa izy ny manavao dia tsy maintsy tsara ny amin'ny Andriamanitra. Tsara mihoatra ny teo aloha ka miomany ianao fa nome zavatra vaovao tsara ho anao Andriamanitra. Ka nohon' izany dia alohantsika andray ny fampahirezana sy ny teny sy ny fananganana mandray de andao sika ranaraka ny hira anankiray ty sady tsy anaraka ihany tsika fa hiaraka hira hiaraka ndia satria anao zava-baovao amin'ny fiainanao Andriamanitra. Andao ary. Nitsangana leya vindinda resi ni fafatesana iro fijaliana sisi na leja amini Jesu ba ufana vuta na tsika izy na nulutena yarcha baza utsika famunzena afaka Jesu nuna muzetsike Mifali, miravu, va,
ahetsiketseo ny tananao adoladolao ny lohanao ilay mpanavotra ny tsagnane mifalie miravoe vahavitra tsike ahetsiketseo ny tananao adoladolao ny lohanao ilay mpanavotra ny tsagnane mifalianao e vavovonjanao e aza misalasale avainakona fa jeso nandese nandesy ny fahafatesanao Alleluia. Mina fa samy niarana nidera daholo sika teo niaranandia nakalazan'Andriamanitra ary efa niarany sotra andray ny zava-baovao ndray avy amin'Andriamanitra amin'ity fotoana ity. Fotoana ny toriteny zao raha lasana vavy ary fampaherezanao anao hitondra hafatra ho anao eto amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ka mialohan'izany dia mbola andao sika hivavaka mba tena ny fanamasina misy ny ampiteny ary ny vavao manokana ianao hoe omeo teny anankiray Andriamanitra, vangio Andriamanitra amin'ny alalan'io mpanomponao io, amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ity live ity. Fa Andriamanitra dia miasa amin'ny fomba mahagaga amin'ny fombany. Eto amin'ny live dia afaka ikasiny ny fiainanao. Zany ny inoako, zany ny izy roketo, Jesosy ny izy roketo. Hitondra ny tenina fa izy ny mahay zava-mahagaga, izy ny mahay zava-baovao, izy ny mahay manova olona. Dia zany misy izy roketo mba hanovany ny fiainanao. Andao ary sika hivavaka amin'izao fotoana zao. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy dia misaotra sy mankalazanao hatrano amin'ny tena koa. Mbola ahafahako manompo anao hitondra ny teninao indray eto androany anompo an'reto vahoakanao reto. Hitondra sakafo, hitondra hafatra, eny tompo anangany sy anokotra zay tokony hongotana. Eny Jesosy andrava zay tokony horavana. Jesosy malalo mesainao amin'ny alalan'ny fananao masina ary manaiky ny tenako. Ho ataonao fitaovana indray androany manaiky ao ampanetretena za mihety fanao ny sandratra eto Andriamanitra ary aoka ho vonina ny zanakao, aoka ampanginy daholo Andriamanitra izay zavatra hiasany zanakao saina ninina karazan'Andriamanitra dia aoka ny fananao ampanginany zany miaraka amin'ny anjely masinanao. Misaotra tompo mankalazanao amin'ny anaran'i Jesosy anaovako zavavaka izany amen, amen, amen. Raha lasana bavy araka nefa ny lazaiko teo ambony teo dia ity volana ity ato amin'ny fiangonana esei izay misy volana ateny fanonaniana foana isam-bolana dia volana fanavaozana. Volana fanavaozana. Averiko mihitsy le izy. Volana fanavaozana. Anavao fiainan'olona anankiray indray Andriamanitra amin'ity volana ity. Teneny mihitsy ny ana amin'ny fona ho any, ana amin'ny tenana ho any hoe za izy olona anankiray zany. Za zany olona anankiray zany. Ianao mihitsy no ovangin'Andriamanitra. Anovan'Andriamanitra ny fiainanao indray ho vaovao. Raha lasana bavy, araka rehefa nyteneniko teo ihany rehefa Andriamanitra no anova fiainan'olona, anavao fiainan'olona, dia tsy mitovy amin'ny fihevitr'olombelona izy io. Eny, mety misy ihany ny fitoviany, fa saingy misy karazana hevitra tsika, fanavaozana amin'ny fombatsika, dia tsy mitovy amin'ny fomban'Andriamanitra. Vakitsika ihany ny tenin'Andriamanitra alohantsika amelabelatra ny tenin'Andriamanitra eto indray androany. Tiako vakika aminao alohany ato amin'ny Hebreo, izay fantasika fa rehefa tsisy ny finoana dia tsy afaka anao ninina amintsika Andriamanitra. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Hebreo 11 voalohany vakitsika, ary ny finoana no fatokina ny amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita. Eto dia milaza zavatra mbola tsy hita, tsy mbola hita sika maso eto. Raha ianao zany maminavina zavatra ana amin'ny fiainanao, manana faminaniana ana amin'ny fiainanao anao, manana projet anao, io projet io mbola tsy hitanao vaingana eo amin'ny fiainanao. Mety anao trano anao na ny tranonao mety hoe ho alehibe azy, fa ny projet fotsiny no hita, fa mbola tsy hitanao maso misy le izy. Ka izay misy mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe ny finoana no fatokina ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Efa inonao zany fa efa hita izy.
ka izany tian'Andriamanitra eo amin'ny 6 eto amin'le 6 hoe milaza misy izy eto hoe fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao ahazoana sitraka avy amin'Andriamanitra. Tsisy azon'Andriamanitra atao misy zany raha tsy manana finoana ny olona anankiray. Hoy koa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny 2 Tatara 20:20 milaza misy ny tenin'Andriamanitra izay tapany by hoe minoan'Andriamanitra dia ho tafatoetra ianao ary minoany mpaminany dia ho ambininy ianao. Raha lasy anabavy izany tenin'Andriamanitra zany dia mafonja mitaky misy Andriamanitra finoana, mitaky Andriamanitra amin'ny zavatra ataosika mandeha amin'ny finoana ho ambininy ianao. Ho tafatoetra aminao ane ty teny ty androany, ho tafatoetra aminao ane ny vinavinan'Andriamanitra ary ho vinavinanao io projenao io valimbavaka andrasanao io manome mihoatra an'izany Andriamanitra. Zany hoe ahita mihoatra an'izay hitanao anao raha andeha amin'ny finoana ianao androany. Iverina ato amin'ny Apokalipsy dia ho hitanao fa ho anao ty teny ty. Vakisika ny Apokalipsy ary vakisika misy manomboka eo amin'ny 17. Apokalipsy 21 manomboka amin'ny 17 ny vakisika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahare feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe indro ny taberana kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona ary izy toetra eo aminy ary ireo olona ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho Andriamanina ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masina ary tsy hisy fahafatesana intsony sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaitainana fa efa lasa ny zavatra taloha. 5 zao. Ary hoy ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana indro avazoko ny zavatra rehetra ary hoy koa izy sorato fa matoky sy marina ireo teny ireo. Eo aloha isika alasana ba eto Andriamanitra dia manambara ary te hanambara amitsika hoe izy dia hitoetra ato amitsika ary zay efa emisika ihany ary te hanamafy izy hoe za efa niteny taminao ihany ane hoe ao anatinareo ny teniko ao anatinareo mipetraka hoy izy ny ten'Andriamanitra eto ilay mipetraka amin'ny seza fiandrianana izao izy ho Andriamanitra olona io ary hipetraka ao aminy tena goavana zany tenin'Andriamanitra zany. Hipetraka ao aminy, hipetraka ao amitsika, hipetraka ato anatsika Andriamanitra. Imagineo tsara tiako misy ianao tena isokatra misy ny masipatakaranao, masipanahanao am'izao fotoana zao. Imagineo Andriamanitra, io Andriamanitra dia mpanjaka ny mpanjaka, zany tompony zavatra rehetra. Ahoana re zany hipetraka amina toerana anankiray io Andriamanitra io. Inona ny toerana hipetrahana? Ahoana ny forma ny fipetrahan'Andriamanitra? Ny seza fipetrahana. Satria dia seza fiandrianan'Andriamanitra zany goavana, mamirapiratra. Raha lasy anabavy, raha nandinika dia nandinika hoe ahoana moa zany dia lasa nandinika ny fipetrahany filoham-pirenena eto amin'izao tontolo zao. Mandinika ny fipetrahan'ny mpanjaka olombelona eto amin'izao tontolo zao fa zany seza hipetrahany zany maniratra ane zany, tsy seza rasirasy zany. Tahaka zany mpanjaka mijery zany ao amin'ny YouTube eny amin'ny Facebook eny dia misy seza volamena mihitsy. Misy karazana mamirapiratra sady feno voninahitra ny seza hipetrahany. Fa hoy izy ny tenin'Andriamanitra eto, jerentsika ane ary eto amin'ny 7 teo. Ary ireo olona ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy. Andriamanitra hitoetra
eo aminy zany hoe lasa seza fipetran'Andriamanitra isika, lasa toerana ipetran'Andriamanitra isika. Mamirapiratra mihoatra ny an'ireo mpanjaka ny teneniko ireo teo, mihoatra ny filoham-pirenena satria izy dia filohan'ny pirenena, mpanjaka ireo mpanjaka be dehibe tao tany ireo, mpanjaka tsika izy be voninahitra io Andriamanitra io. Ka imagineo am'izany fa ho ataony mamiratra ny fipetrahana, ka raha itsika raha zany nipetrahana zany hoe lasa seza fiandrianana tsika, dia tena mirapiratra zasy ianao, tena ho feno voninahitra zasy ianao. Ka eto Andriamanitra manambara misy hoe miomany ianao, miomany ianao. Nefa zao anefa mba ampahery ianao ho anao tena feno olana eritreretinao fa olana mafy tsy afaka vahanao eo. Ianao hoe tena miady mafy mihitsy fa ohatra hoe misy fahafambaraka eo amin'ny fiainanao, ohatra hoe misy elatra ny fiainanao. Fa zao ianao satria ipetrahan'Andriamanitra mila volavolaina ianao. Imagineo tsara zany ohatra hoe hazo na trano no avozona ipetrahan'Andriamanitra, ipetrahana olona manam-pahefana. Ataosika zao ty trano ty, hitasika zao le tam'ty trano ty tena fananiko misy hoe misy maintimainty zao eo ambony eo, misy maintimainty eo ambony eo amin'ny rindrina eo. Ity trano ty zao rehefa avozona de lokona io, lokona izy mba ho mamiratra ireto trano reto. Mety hoe ho asina zavatra indrainy eo ambony eo, de tsy maintsy ohatra hoe asina fatsika na tsy maintsy misy zavatra ho atao tonga ampiraikitra an'iny. Zany raha ataosika mananaina zany ty trano ty voalohany izy aloha raha manana orona de efa mahenona fofona loko. Indraindray nefa ny trano raha ataosika olombelona indray zay, mety hoe ny fofona loko de efa mamparary azy. Ny fofona loko de efa mety mahatonga anazy mety ho tratrana coronavirus ohatra zany, mivadika an'izany zany satria sery tratrana kohaka izy. Marary zany ohatra hoe kapokapohana zany atao misy volavolaina ny trano anankiray, mety ho ampiakarina koa izy, ho avozina, ho ampiakarina deuxième étage, troisième étage. Somary mafimafy ny anaovana an'izany, mandalo zavatra maro. Mety io zavatra mandalo aminao io mety olana izy io, mety sifisimboly izy io, ady any amin'ny zanaka, aprala, mpianabavy, mpivady, rehetrarehetra asa. Mety tena afindra toerana ianao, indrindra anao koa raha manompo an'Andriamanitra, mety hoe manana asa fanompona. Na tsy haiko pastera na inona ny anarana efa misy ao aminao, ka mandalo setra ianao raha lasy anabavy, amolavolanao Andriamanitra. Satria tena akatoerana izy, anavao zavatra ao aminao izy, satria ianao ianao lay manam-boninahitra, be voninahitra ianao lay nasandratr'Andriamanitra itoerana, tsy maintsy ataony mampaniratra ianao. Hoy izy zao hoe tsy maintsy ataony mampamiratra anao. Tsy fahafatesana io raha lasy anabavy. Ianao mieritreritra hoe tena afabaraka, tsy zay io. Hoe tena enatra, tsy zay io. Fa mitrakanao manomboka androany fa hampaniratra anao Andriamanitra io. Aoriany io après nio ady atrehanao io, ho hitanao zany aoriany ty vavaka ty, aoriany ty fampahirezany ty, aoriany ty toroteny ty, fa hamiratra ny fiainanao fa zao. Manana finoana, de manana faharetana, de manana fanantenana ianao. Fa zao izy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Romanina 12 any. Aoka ianareo anavao ny fomba fisainanareo. Tsy ho tahaka ny fomba fisainana zao tontolo zao, ny fomba fisainanareo fa mba ho fomba fisainana mba akasitrahan'Andriamanitra. Marina mitahaka Andriamanitra izay mbola ovakiketo ny teny manaraka, mitahaka fahamasinan'Andriamanitra, mitahaka fahamarinan'Andriamanitra, mitahaka fatokin'Andriamanitra, fa mahay an'izany zava-baovao amin'ny fiainanao zany izy. Hoy izy eto hoe soroko ranomasy ny alahelo io, satria fatany tompo mihitsy ny alahelo misy ao aminao. Fatany zany fa misy ranomaso, fa saingy tsy maintsy andalovanao io mba hahatonga anao amiratra,
zany hoe na de huisarany famiratanao tsy maintsy mandalo loko anao, tsy maintsy mandalo ataoko teo hoe misy zavatra apetaketika misy fatsy, tsy maintsy mandalo kapokapoka kely anao, tsy maintsy mandalo anao fa maizana kely nieritreretin'olombelona izy fa manomboka androany anao ka mahenao ty révélation ty fahatsarana ho anao io. Andriamanitra rehefa manavao de fahatsarana izay fa isika olombelona ihany de somary mafa amitsika izy hoe eversika fa Andriamanitra misy ny ratsy, eversika fa Andriamanitra misy ny mampandalo loza, fa fahatsarana io. Fa zao hoy za aminao amty faraparanty, rehefa Andriamanitra anavao na amin'inona na amin'ny lafin'inona atomboko zany le izy ana amin'ny lafiny ara-pananao dia manome tsara kokoa mihoatra ny teo aloha Andriamanitra rehefa anavao izy. Ary tahaka an'izany koa ny ana amin'ny ara-tsaina na amin'ny ara-pahalalana ny ara-pahendrena dia atombony tsara mihoatra ny taloha. Tahaka an'izany fahasalamanao tonga de afaka raisinao zao fotoana zao, anome fahasalamana mihoatra ny teo aloha Andriamanitra. Tahaka an'izany ny fiadanana na mitokatrano, ny ana amin'ny fanambadinana rehefa izy ny anavao de manome tsara kokoa mihoatra ny teo aloha Andriamanitra. Ana amin'ny tontolo misy olana any, na ana amin'ny fanambadina, na ana amin'ny fianarana, na ana amin'iny, fa zao matokia an'Andriamanitra, aza miala amin'Andriamanitra. Za moa de miteny anty foana, rehefa misy ny sedra, rehefa misy ny fizahatoetra, ireny natao hoe examen ho an'izay olona efa nanala CP, nanala baka, nanao examen maro samy hafa, tsy maintsy mandala examen anao vao mahazo an'izany BPC sy baka zany raha lasy anabala. Fa raha ianao no mitsoka, ianao tsy manatrika an'izany de tsy afaka ianao zany, zany natao hoe tsy afa-panadinana. Ka hoy izy atao amin'ny fanompona de mandalo an'izay satria tiano amokatra ianao amty tany ty, tian'Andriamanitra amokatra, tian'Andriamanitra amirapiratra ianao, tsy azo pony io. Ye mety anao mpanompon'Andriamanitra ianao, mety efa misy antso anao na ianao misy ny maniry, tsy azo foana io. Raha lasy anabavy maherety ianao, aza miala, aza manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, fa mandehana mandoaloka amin'ny tompo, mandehana metoraka amin'ny tompo rehefa misy setra, rehefa misy fizahatoetra, rehefa misy olana maro samihafa eo amin'ny fiainanao satria mahatsara anao io. Mahatsara anao io de matokia anao an'Andriamanitra. Fa hoy izy za teo hoe rehefa itompo no manavao de tsara mihoatra ny taloha, tsara lavitra mihoatra ny taloha, anao zava-baovao aminao Andriamanitra. Ho voafafa ny ranomasinao, ho voafafa ny alahelinao, io enatra iverinao fa enatra io, ny fahafambaraka io ho avadika Andriamanitra amin'ny voninahitra. Maka izy makana amin'ny voninahitra. Halleluja, halleluja. Ka noho zany hoy izy ny ten'Andriamanitra faraparana ato zay fahafito ato hoe izay maharesy no andova izany zavatra izany, ary ho Andriamanina ary izy no zanako. Fa ny osa sy ny tsiminy sy ny vetaveta sy ny mamon'olona sy ny mpanompo sapy ary ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatiny fary mirehetrafo sy solifara. Izany no fahafatesana faro. Zany ten'Andriamanitra raha lasana vavy ho an'izay maharesy an'izany dia ahazo ilay famirapiratana, ahazo ilay famirapiratana. Ka dian'izao aoka ianao iomana, raha misy zavatra fantatrao mila tokony ho atsarainao ihany koa, aparanao le izy mba ahatonga an'Andriamanitra hiditra setra amin'ny fiainanao, de ianao misy maneke hiala amin'ny zavatra tsy mety, maneke anao holokona, ary maneke koa anao amboarina, maneke anao zay tondran'Andriamanitra anao. Fa mety mieritreritra anao hoe ity zany fanavaozana tsara, ity zany fanavaozana mety, andananao misy mety alefa tsimo anao lasa navaratra, alefa tsinana fa mbola lasa kandrefana ihany. Hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe izany olona zany satria izy miovaova de tsy akasitrahan'Andriamanitra zany. Fa ianao manasika an'ity de ianao mihitsy no antsoin'Andriamanitra ho ampamirapiratiny, ho atao seza fiandrianana ianao, ho atao fahavokarana ianao, ho atao be voninahitra ianao. Ianao mihitsy no teneny efa ho voafafa ny ranomasinao, fahafany ranomasina, fahafany alahelo, tsisy fahafatesana tsony ny eo amin'ny fiainanao. Kely moa ny fotoana sika raha lasana vavy ka am'izao fotoana zao
dia ivavako anao. Izany teny ho anao. Mety somary mafimafy aminao io adinao io. Mety somary tena efa verihevitra ianao. Fa Andriamanitra dia tsy manadino anao. Tianao loatra Andriamanitra. Ekeo ny tenin'Andriamanitra. Ekeo ny fanavaozana. Ekeo ny zava-baovao omeny. Dia mitsangany ary ianao manomboka izao. Mitsangany ianao fa Andriamanitra misy no miaraka aminao io. Andriamanitra misy no mamirapiratra eo aminao io. Ilay Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra. Zany ane ny Andriamanitra sika. Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra izy. Ary izy natao hoe mpamonjy. Izy natao hoe mahagaga. Izy natao hoe mahay zavatra rehetra. Ka amin'ity volana ity miomany ianao na inona fahaizanao na inona volanao na inona zava-misy eo aminao dia tsy mikalikily an'izany Andriamanitra. Tsy kalikily ny olombelona ny ao amin'Andriamanitra. Na tenao ary na tedenao na resaka fianarany afaka tena sandratra Andriamanitra ianao ho any amin'ny toerana tsara indrindra. Afaka sandratra Andriamanitra ianao amirapiratra. Afaka sandratra Andriamanitra ianao ho milionera, ho miliardera. Tena afaka sandratra Andriamanitra ianao raha lasina bava. Io aretina misy aminao io. Afaka sitranon'Andriamanitra io na dia efa kiva renao. Io tokantranonao io afaka amboarina, afaka vozon'Andriamanitra io. Mivady amanjanaka ao io fa miomana amin'ny fombany. Zany ny farany amin'ny fombany. Mandeky fotsiny ianao ny amin'ny fomban'Andriamanitra amin'ny fanavaozana. Amin'ny fanavaozany fa amirapiratra ny fiainanao. Fa zao raha lasina bavy tadizy tsara fa itompo dia te hanandratra atsika. Ary tia misy sika zany anana fomba fisainana fa zanak'Andriamanitra sika. Anana fomba fisainana amin'Andriamanitra atsika satria Andriamanitra ny dada atsika. Ka noho izany efa nitoren'ity teny ty nampianatra ankizy aty Madagasikara hoe afaka avaozana manomboka amin'ny ankizy, manomboka amin'ny tokantrano ny fanavaozana ny saina. Aty zao tsara be misy Madagasikara. Mahafinaritra misy Madagasikara. Manan-karena, arena kibony tany, tsy zavatra tsy hita mihitsy eto Madagasikara. Sakafo zany moa ka ai. Tena mahafinaritra. Fa zao kosa misy koa fanavaozana tsara afaka ianarana avy any ivelany. Zao tany any ivelany dia misy lesona afaka hoetiko amin'ny tokantranoko. Afaka hoetiko amin'ny zanako, afaka hoetiny eto Madagasikara hanovany Madagasikara. Tsy mana diplôma ihany no afaka manova Madagasikara, afaka hanova zavatra raha lasina bavy. Fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia misy hery fanavaozana goavana afahana mandeha amin'ny fahatsarana amin'ny famirapiratana. Ohatra zao eto Madagasikara na dia tsara ara izy misy koa ny zavatra ratsy eto. Ataotsika hoe resaka fako eto. Zany resaka fako zany tsy voatery hoe noho ny komina no tsy mahafaka an'io. Zany izy tokony samy miara-miasa. Manao ny asa ny komina fa manao miasa ny olona mandeha eny amin'ny lalana. Mitena zao ny amin'ny zanako ilay zazakely ianao zay ny anarany hoe ianao dia tsy mahazo manary fako eny an-dalana. Ary io zaza io dia tena tsy manary fako mihitsy. Soa izy omeny anahy, soa izy ataony anaty paosy. Fa zao rehefa mahita daba jorodiry ianao fanariana fako, eo anao vao manary azy. Tena tadidin'io zaza io ary arahany zany. Any an-trano tsy manary fako ianao eo amin'ny toerana ao an-trano ao, fa tsy fanariana fako ny trano. Fa misy toerana ndray ao fanasiana fako, ao ny manary fako. Fa tena raha izany daholo no atao eto Madagasikara. Za zany zao tsy mitondra za fampianarana zany na dia olona tsy mianatra raha mahay an'izany. Halleloja. Afaka manao an'izany fa tsy miandro hoe tsy maintsy baka plis ohatr'izao vao zay vao afaka madio, na miasa amin'ny orinasa ohatr'izao vao afaka diovina ity Madagasikara ity. Anankiray zany manova zava-baovao, ovaina ny fomba fisainantsika raha lasiana bavy. Ho tahian'Andriamanitra manokana ianao. Ho tahian'Andriamanitra manokana ianao
ny firaisakinanao anamtokatrano any ny firaisasainanao satria anavao Andriamanitra dia samia anaiky izay fitondra an'Andriamanitra amin'ny fomba fanavaozana zay manompoka anaty hoe aza taitra ianao amin'ny aretina amin'ny olanao io fa takaro fotsiny hoe Andriamanitra no miteny amiko androany dia anao zava-baovao amin'ny fiainako Andriamanitra ivavaka ho anao alohan'ny ataperasika ny fotoana fa anjaranao androany ivavaka ho anao anampy anao mivavaka fa tiako misy ianao ivavaka hoe tompo makasitraka amin'ny fanovana amin'ny fiainako indrindra koa ianao satria samy voazarazara ny fameza-pahasoavana za moa dia miteny an'ity foana ho an'olona manambady na ho an'olona koa mbola hanambady na ampianaka io anampy rahalahy fa zao rahalahy sy anambavy rehefa asoin'Andriamanitra ianao amina toerana anankiray ary tonga ny fotoana amin'ny antsonao dia zao ny hafatra omeko anao zany ny fomba n'Andriamanitra maneke fomba n'Andriamanitra maneke am'izay hitaritana anao maneke raha ohatra ka hoe zokonao io ny petrahanao mety misy business ao mety misy okosoa ao fa izy ny tompo hoe eto Antananarivo anao fa mandehana na Majega dia eo anao mety ho sadekatra hoe ahoana ity opoko ty ahoana zao soso mety miasa na moronasy ianao mety afindra tampoka ianao tonga ny zavatra amindran'Andriamanitra anao fanavozana ny fiainanao satria izany mbola tany ianao mbola sy tao akibo irenao no efa fatany tompo mihitsy fatany misy ny andrahany ianao eto ka raha ianao no andà tantara be dia hoy izy zao hoe tahian'Andriamanitra ianao tahian'Andriamanitra ianao ka Araho ny tenin'ny tomponao Araho ny tenin'ny mpanjakanao hoe ho ampamirapiratiko anao anaka mety sy eto Antananarivo na ampamirapiratako anao fa alefako andego ianao maneke ianao satria zany voninahitra omeny tompo anao ahafahanao hitsangana ivavako anao amin'izao fotoana zao anampy anao ary mino fa mivavaka ny marina dia mahery indrindra izy Andriamanitra na marin'Andriamanitra indray androany ny rano anao na marin'Andriamanitra indray androany hitondra vavaka hitondra fampaherezanao anao hitondra hafatra ho anao amin'ny anaran'i Jesosy raha io amin'ny anaran'i Jesosy dia misaotra sy mankalaza anao za amin'izao fotoana zao misaotra ny amin'ny teny misaotra ny amin'ny hafatra Andriamanitra misaotra ny famirapiratana ary misaotra ny famafanao ny ranomasiny tsirairay indray makasitraka tompo makalaza anao tompo satria lehibe loatra ianao ary tsisy tahaka anao mivavaka ao any zanakao amin'izao fotoana zao izay mandalo setra izay mandalo famolavolana izay mandalo fantokona izay mandalo famindrana toerana izay mandalo Andriamanitra fiasa saina amin'izao fotoana zao mivavaka tompo mankataka hery vaovao avy any aminao vangio izy Andriamanitra ahafantatry aranaiky ny sitraponao ny amin'ny fanavaozanao ny fiainany ahafantatry fa rehefa anao no tia ampamiratra olona anankiray hitoeranao ny ao anatiny dia tsy maintsy manavao zavatra maro anao Andriamanitra mety tsy takatry ny saina verevitra ny zanakao amin'izao fotoana zao nefa androany dia manome teny indray ianao hoe manavao ny fiainanao anaky manavao an'izy ireo ka amin'izao fotoana zao atsangano indray ny zanakao atsangano ny zanakao Andriamanitra tena atoky andeha amin'ny finoana andeha amin'ny fanantenana ary andeha tompo fa tsy ho lavo izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay efa lavo amin'izao fotoana zao Andriamanitra lavo noho ny tsy fahazakana ny fizaha-toetra noho ny tsy fahazakana ny sedry noho ny tsy fahazakana ny famolavolana Jesosy malalo atsangano indray izy ireo ny zanako sy ny asan-tanako izy ianao dia adidiko ihany zany teninao Andriamanitra ary eto Madagasikara malagasy rehetra na ny ivelana na izay misy anazy Andriamanitra aoka izy fanavozana goavana be fanavozana toe-tsaina zany fanavozana fomba fijery amin'ny fiarahamonina rehetra amin'ny tsy fatahorana ny manaraka anao amin'ny tsy fatahorana ny manompo anao amin'ny tsy fatahorana manaiky ny teninao aoka iova fisaina na ny zanakao tsirairay ny malagasy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra tompo makasitraka makalaza anao mifantako amin'ny tompo dia mino ny tenin'ny mpaminaninao izay nalefanao tao ny teninao hoe volana fanavaozana ty
vaovao daholo ny fiainany zanakao. Renao manova zava-baovao dia tena tsara mihoatra ny teo alohany omenao. Tsara mihoatra ny teo alohany omenao Andriamanitro amin'ny lafo mpiainany zanakao tsirairay. Tomonika amin'ny anaran'i Jesosy enao eo mihitsy amiratra ny fiainanao. Enao eo mihitsy dia feno voninahitra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Enao mihitsy rehefa manaiky famindrana toerana, rehefa enao mihitsy manaiky diovina, rehefa enao mihitsy manaiky lokona, rehefa enao mihitsy manaiky ny fanavozana an'Andriamanitra, dia tena enao mihitsy no ahazo ny anjara voatendrinao amin'ny fanandratana, fahavokarana, famirapiratana, feno voninahitra ny firenena rehetra anatiny anao. Ny firenena rehetra, ny olona rehetra anatiny anao dia tahian'Andriamanitra manokana anao tapitra ny fotoana sika androany dia mivavaha ianao any amin'ny tokantrano any ho an'ny alina sika sy ho an'ny olona miasa ny tiandroany ty amin'ny anaran'i Jesosy dia vavaka foy dia tapitra zany raha eo amin'ny anaran'i Jesosy dia misaotra sy mankalaza anao ny tena koa manome voninahitra anao vita ny fotoana Jesosy tapitra androany dia makasitraka anao fa zao tompo atoro zay amin'ny alina aoka ny voninahitra ao anjaka aoka ny anjelinao itobo manodidina anay na ny matory na ny tsy matory amin'izao fotoana zao dia aoka hoeliky ny fiarovanao ho voninahitra ny anaranao tompo misaotra Jesosy alleluia amen amen entoko fahasoavana sy famindrapo anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia toetra hatrany Jehova andro lava ianao amen amen. Mandehana amin'ny famirapiratana, mandehana amin'ny voninahitra, mandehana amin'ny fanetretena satria ilay mpanjaka no mipetraka ao dia ianao fitaovana, ianao no hihetry fa izy ny sandratra. Tahian'Andriamanitra daholo tompo.